lavitra amin'ny alalan'ny internet. Zay no antony mahatonga antsika eto Androany Tetik'asa napetrako avy teneniko tamin'izao le ministra hoe betsaka ireo tanora mba tea hiserge tea hifampifandray amin'ny olona any Antananarivo, amin'ny olona any ivelany, amin'ny olona maneran-tany, nefa tsy manam-bola hividanana sy hanaovana an'ilay connexion. Noho izany dia eto amin'ity toerana ity hitanareo riariny misy an'ilay hotspot wifi. Manatona eo amin'ny zaridaina eo nareo dia gratuit normal épaule ny connexion internet ary eto Manakara no anombohana an'izany voalohany fa eo amin'ny telopolo amby zato eo ny toerana rehetrarehetra metana anazy manerana amin'io. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Asotehaka marobe rahoana fa ekety afaka manaka vaovao tsara zany zao ny poniny eto Manakara fa dia gratuit le wifi zany. Iaho dia mpampianatra dia faly misaotra ny andriamatoa président 𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤 nanome ity boîte wifi gratuit satria manampy anahy kokoa amin'ny asako amin'izay mampampianatra anahy zay ahafahako mitady document. Misaotra ny président nanome ny wifi gratuit hotspot mba manampy anahy fikaroko amin'ny fianarako sy ny zavatra mahafinaritra anahy.